Faly miarabany fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao Krismasy zao ary manona ny fiadanany ho aminareo. Ny FFPM fa 70 ny andiny voalohany faharoa sy fahefatra ary ny Fjkm ny andiny fahatelo sy ny fahefatra no ndeha homantsika ho amin'ny fiderana. Ao amin'ny perikopandroany arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara Matthieu toko faharoa dia ny andiny voalohany sy ny faharoa misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa teraka Jesosy tao Betlehema-Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy maga avy tany Antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy, fa nahitany kitana teny Antsinanana izahay ka tonga mba hiankoka eo anatrehany. Amen. Ampatsiahivy ny soratra masina antsika amin'izao andro Krismasy izao fa i Jesosy Kristy dia mpanjaka. Ary izay no nahatonga ny magy niankohaka teo anatrehany satria ny fiankofana dia fihetsika fanajana ny mpanjaka. Tonga Jesosy Kristy anapaka sy anjaka amin'ny fiainantsika. Manaiky izany ve isika ndao mbola harivavaka. Jesosy Kristy Tompo, avy ankohaka sy hitsaokanao izahay amin'izao andro Krismasy izao. Aneo fanajana ny mahampanjaka be voninahitra anao. Ianao ilay zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona, ahatonga nay olombelona ho lasa zanak'Andriamanitra. Tonga tetỳ an-tany ianao anapaka ary hitandrina anay mba hanananay anjara amin'ny famonjenao. Indrisy anefa mbola maro ny fahotana ankamaminay sy fikiranay ka tsy hamelanay anao anjaka marina eo amin'ny fiainanay. Ny molotray dia manaiky anao ho tompo, kanefa izahay dia tsy manaiky tapahinao fa izay metimety anay ihany no ataonay. Mifona aminao izay Jesosy Kristy noho izany mamelary ny elokay. Amin'izao Krismasy izao dia indreto izahay fiangonanao manavao ny fanoloran-tenanay ho anao, tafio fandavantena, tafio fanetretena ka mba hanaiky marina ho tapahinao ary mefo mahay miankoka marina eo anatrehanao izay mba hanandratanay izay voninahitra mendrika ny mahampanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny fivavaka. Amen.
eo amin'ny matitoko faharoa ihany fa ny andiny fa 1/20 indray dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy mary ireny ka niankoka teo ny atrehany. Ary noho ny efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Amen. Ny hanimagy dia fanomezana lafo vidy tokoa no natolony an'i Jesosy mahampanjaka azy. Koa amin'izao Krismasy izao manana finiavana hanolotra ny tsara indrindra ho an'i Jesosy Tompo ary aza adino ny manolotra ny fonao manontolo mba hitoerany. Vavaka isika. Jesosy Kristy Tomponay eo, hosetry ny fitiavanao anay ka nanoloranao ny tenanao sy ny ainao anay dia indreto kosa izahay fiangonanao manolotra malalaka ny fonay ho anao. Mamindra fo aminay fa tsy mendrika ny voninahitrao sy ny fahamasinanao ny dion'ny fo izay atolotray anao an'io. Hitanao avokoa ny loto rehetra mbola mitoetrao. Hitanao izay fankalana, hitanao izay avinavina, hitanao izay fialonana, hitanao ny fiatsaram-belatsia, hitanao izay tsy fahaizana mamela heloka, ary hitanao koa Tompo izay rahatrapo mety nanjoanay tamin'ny lasa ka mahatonga anay lasa mangidy fo. Jesosy Kristy Tompo, mitalao aminao izahay. Rantsano ny ahidratsy rehetra izay tsy nambolenao tao anatin'ny fonay, izay mangeja anay ka mahatonga anay tsy hanompo marina anao. Ary meo fo madio sy vaovao izahay entinay hanompo anao araka mendrika ny voninahitrao. Mitoera Jesosy Kristy ao am-ponay ary aoka hibohibohika fitiavana sy fahatsarana avy aminao anatinay mba ahafahanay mizary izany koa amin'ny hafa. Jesosy Kristy Tompo, indro ny fonay atolotray anao ka manjaka tanteraka. Amin'ny anaranao no anaovanay ny vavaka. Amen. Andriamanitra voninahitra. Amen. Mandrenesa ary lanitra ary mihain'oro tany fa ny Tompo no miteny soa nampitondrainy mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida
dia Kristy Tompo. Amen. Zany teny zany ry havana no entina iarabanantsika mpianakavin'ny finoana tratra ity Krismasy taona 2024 ity. Ko aoka hitsangana isika mianakavy hitera isany mivonatran'Andriamanitra amin'ny fiaramamaky ny tenin'Andriamanitra izay efa voalahatra eo amin'ny fafana. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny foko mankalaza ny Tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany, ary ny famondram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Imbavakasika ry havana misotranao zahay ry Andriamanitra fa nahariarinao anay ny alehibe ny fitiavanao amin'izao fisiny ny Krismasy izao. Ity andro iaran'izao tontolo izao mankalaza an'io ity no hatsapahanay ny fanatretenanao dia nanekenao anam-pitoviana amin'ny olona ka tonga nofo tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy zanaka malalanao ianao. Misaotranao no ny fiheveranao manokana ny fantrahanay ka nanekenao Andriamanitra ho hiara-monina aminay. Misaotranao no ny izao fahagagam-pamonjena atobaka ho an'ny nofo rehetra izao. Misaotranao no ny nanomezanao anay tombonandro ka tratra izao Krismasy izao. Misaotra no ny azo nay miaina izany fahasoavan-dehibe izany ato anatinay. Mba ho feno fiderana sy fankasitrahana izahay no ny fanatrehanao izao andro lehibe izao. Meteza ary ianao amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao
ho teraka indray ato am-ponay ka hahary anay ho olom-baovao ao am' Jesosy Kristy zanakao. Ny Fanompoam-Pivavahana ho tanteranay anio ani dia ho fanomeza amboninahitra ny anaranao rery ihany dia andraisanay hery sy fitahina ary fanavaozana amin'ny andro ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tonga nofo hamonjy anay no entinay manandratra izany vavaka izany eto anatrehano Andriamanitra. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havana. Angatahina ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana no ny hira voalahatra. Hivavaka sika miara-misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy eny miara-mankalaza anao izay ankizy tanora amin'ity Krismasy ity noho ny amin'ny teninao indrindraindrindra fa tsy entinay miaina mba hahatonga anay iorona sy joro tsara amin'ny fiainanay isan'andro koa mitenena ary fa fonitreano anao zahay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Dia manona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ankizy sy tanora. Ny filazantsara araka ny Mateo 4 ny 9:1-10 no angalana hafatra ho antsika ankizy sy tanora. Mateo 4 ny 9:1-10 no anjara ho antsika ankizy sy tanora. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely somary reniny ka niankohaka teo anatrehany, ary noho ny efa nisokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena zava-manitra ary miora. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Voatsy ela kory zay ry ankizy tanora dia nisy orinasa iray lehibe nikatona tratran'ny atao hoe chômage teknika, ary efa maromaro koa zao no hanambana hanao izany chômage teknika izany. Nisy raim-pianakaviana kristianina iray zay efa hoenim-bolana zao taoriano zay ka tsy nahita asa mihitsy izy. Ny any-mba nataony dia nanao varobarotra, izay no nasiany vadiny natao. Indrisy anefa tsy nahasehaka ny filana tao an-trano akory ny tombom-barotra azo tamin'izany. Ka rehefa nanomboka ny volana Desambra dia nanantona ny ray aman-dreniny mpitandrina izy mba hangatabavaka manokana handray fampaherezana, satria na dia izay vola atao rakitra aza dia tena ila tsy ho hita intsony. Dia hoy ny ray aman-dreniny mpitandrina herinandro talohan'ny Krismasy izy tamin'izay,
aza manany amin'izay rehetra mety ho atolotra ho an'i Jesosy satria tsarony tsara tokoa mantsiny amin'ity Matio ity. Io tenin'Andriamanitra mihitsy no nambarany mpitandrina taminy hoe ny magy dia olon-kendry nanana zavatra sarobidy nomena ho an'i Jesosy, fa ianao kosa mety trapasairanana tsy manan-komena, fa izay tena sitraky ny Tompo dia ny hanavaozanao ny fanoloran-tenanao ho azy, ny fonao, ny fiainanao manontolo havaozy indray ho an'i Jesosy. Izany rakizy sy tanora no afatra ho antsika amin'izao Krismasy izao. Isika mety tsy mbola manana asa, isika mety tsy mbola manana vola homena ho an'i Jesosy, fa hoy koa Jesosy hoe anaka atolory ihany fonao. Ny fontsika no sarobidy indrindra eo anatren'Andriamanitra, mihoatra noho ny volamena, zava-manitra sy mora izay natolotra ny magy ho azy, koa atolory ho azy ny fonao amin'izao Krismasy izao, fa sitrany indrindra izany. Izany rakizy no afatra ho antsika, ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny asa ny fanahy masina mba hahatonga antsika hiaina araka ny sitrapony Tompo. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany, izay mitaona anay ankizy sy tanora hanavao ny fanoloran-tenanay mba ho anao. Tsy manana volamena tokoa izahay, eny mety tsy manana zava-manitra sy miora, fa ny fonay sarobidy lavitra eo anatrehanao mihoatra noho ireny aza. Koa raiso anjakao mba ho tolona trano nombona ndray anao fahiny, ka diovy rery Tompo, fa izany no sitrakay ka atolotray ho anao. Amin'ny anarany Jesosy rery ihany no ivavahanay toy izany. Amen. Iary vavaka sika tompoko. Ry Jesosy Tompo sy mpamonjy anay eo, mbola amin'ny fifaliana no hideranay sy ankalazanay anao amin'izao Krismasy izao. Faly sy misaotra anao izahay noho ny fotoana azahoanay andreny teninao. Ny fanahy masina mpampianatra, mpanolo-tsaina ny hanome anay tsirairay hitarika sy hanazava ny teninao, hahatonga izany ho teny fiainana ho anay, ho fanilo sy ho fanazavana ny tongotray. Miasa feno ary ianao fanahy masina amin'izay hamaky ny teninao mba ho voavaly tsara tsisy diso izany, ary mpanomponao izay hitondra ny afatrao mba ho fitaovana eo am-pelantananao izy amin'ny fizarana ny teninao amin'ny olonao izay miaina mba hifantoka tsara ka hatakatra ny tianao ambara. Dia mitenena ary ianao Tompo araka ny fombanao mba azahoanay mpakalazanao fa vonona ihany izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy iay misoratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky Isaia toko 110 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
ary isy solofo mitsimoka eo foto-drese ary isy mitrebina avy eo amin'ny fakany ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Ary hoandraka sitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehova ka tsy tsara araky ny tanomasony izy na ampiaiky araky ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy ary ny fofinainy molony no amin'ony ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinana ary fanahy matoky no fehikibony. Ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely ny fa iray toerana ary ny zazakely no eoka azy. Ary ny vavy sy ny bery hiara-komana, ny zanany hiara-mandry ary ny liona hihinana amin'ny lolo tahaky ny omby, ny zaza amin'ono hilalao amin'ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsahanono anintsitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarano. Ary tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitry masina izy, fa ny tany no eniky ny fahalalana an' Jehova tahaky ny anarona ny ranony fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofony Jese izay hitsangana ho faneva ny firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany teo voninahitra. Ho toizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka amin'ny Matio toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita Jehovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa teraka Jesoa tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy, fa nahita ny kintany teny Atsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Ary noho nandray izany Herôda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema ny Jodia, fa izao no voasoratra ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao ny voahan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia napaka ny magy mangingina Herôda ka namototra fantatra taminy izay andro nisehoan'ilay kintana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiakohaka eo anatrehany. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany teny Atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'ny toeran'ny zazakely. Ary noho nahitany kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary noho nefa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
Ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy, ny adia tompo ny zavatra rehetra aza. Fa fihezin'izay mpitondra ny sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fiatrandro voatendry ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozy ny abidi mpianaran'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahin'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, anavotany izay ambanin'ny lalàna, mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe abaray io. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay teraka tany Betlehema ry havana, mahatratra izao Krismasy taona 320 izao. Ny firariana dia ho Krismasy andraisantsika fiainana vaovao, fanantenana vaovao ary tombontsika trany amin'ny fanorantenany ity Krismasy ity. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka, toko 2:1 hatramin'ny 2:10 izay efa novakina tamintsika teo ry havana no iarahantsika amin'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity.
Matio toko faharoa ary dia ny andininy voalohany. Teny anankiray ny hoe Betlehema. Rehefa fotoana Krismasy dia tsy adonontsika mihitsy zany anara-tanàna anankiray izany, Betlehema. Fanaoko rehefa mifanerasera amin'ny ankizy ny atokotany-piangonana na mamangy any atokantrano, todika amin'ny ankizy dia manontany hoe mianatra sekoly alahady. Sasany manao an'izao dia sasany kilasy fafiry. Dia nanontany andray andro hoe taizy Jesosy niteraka, ina mivalina? Misy anankiroa marina, indray a Betlehema, sasa moa dia manao hoe Betlahema. Ny ray a tany an-Tranomby, mety izy koa hiteny hoe tany Ampahitromby. Fa le fahatelo tena nahavariana sy nahagaga, olay anankiray izay hoe tany be felan-tanana. Mety mifangaro tokoa ao antsofintsika be felan-tanana sy Betlehema. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsy ankanavaka ry havana. Izany atao hoe tany na trano na alatsahany tavony. Ary amin'ny dindinika filazana ny mombamombanao any amin'ireo atota taratasy ara-panjakana, aty am-piangonana koa, dia tadiavina ary takina ny hoe teraka oviana ary taiza. Ho an'i Jesosy, raha ny fiainan'ny fiangonana dia mety edikevitra aza ny 5 Desambra, raha izy ny mamendry ny atota taratasy ireny, dia voatsipika ao ny hoe Jesosy Kristy teraka 15 Desambra taona ohatraohatra tao be. Mbola izy teny be felan-tanana ihany. Tao Betlehema. Betlehema. Misy dikany anankiroa ny hoe Betlehema. Ny anankiray voalohany dia ny dikany amin'ny Hebreo, izay firenena nofidian'Andriamanitra. Ary ny anankiray faharoa dia dikany amin'ny teny persiana, izay misolo tena ny firenena jentilisa. Betlehema amin'ny teny Hebreo dia midika hoe tranon'ny mofo. Izay mofo eritreretintsika izany, na le voany hohaninao ankeo maraina, na le hohaninao rehefa kelikely amin'ny sakafo fanokafam-bavony, ny mofo, tranon'ny mofo. Izany dia milaza hoe sompotry ny sakafo na ny foto-tsakafo, jiosy dia mofo ny foto-tsakafony. Sompotry fitoerany ny sakafo fihinana andavanandro. Raha ho antsika izany dia hoe sompotry ny vary. Isanandro ianao, raha mbola tena malagasy dia mihinana maraina, mihinana atoandro, mihinana hariva. Raha efa mivadika sinoa dia paty indraindray, raha frantsay moa dia mofo, fa vary. Isanandro ianao dia makao amin'ilay sopotra foana, na sobika io na tena ilay sopotra ara-bakiteny, maka kely ho totoina. Izany hoe tena fandehanana eo amin'ny fiainana andavanandro, tena toerana ifaneraserana, tena toerana iankina ny fahavelomana. Raha tsy makao ianao tsy mahita mofo hohanina, raha tsy makao ianao tsy mahita vary ho totoina. Ny Betlehema zany dia mampieritreritra antsika ny fahavelomantsika, ny fivelomantsika isanandro, mampisaina ny andavanandrom-piainantsika. Ianao mivoaka sy miditry ny trano, hitady ny ray kapoaka hoy ny filazan'ny sasany, ndeha ho aiza dia hitady ny kapoaka indray. Mampieritreritra koa ny lakozia, zany hoe ilay tsy ambaratelonao, aza miditra amin'ny lakozia ny hafa, fiainany manokana izany. Mampieritreritra ny fiainanao manokana.
Betlehema tranony mofo mampieritreritra antsika ny fivelomantsika isan'andro, mampisaina antsika ny andavanandrom-piainantsika, ny fanaontsika andavanandro, ary mampihevitra antsika ny fiainantsika manokana, lay tsy ambaratelo, lay afeninao mety sanatrive na ny vadinao aza tsy mahafantatra, izy indrindra ary ny anafenanao azy, mampieritreritra ny fiainanao manokana. Betlehema lay toerana nahaterahany Jesosy. Ry havana, eo amin'ny fiarahamonina ny fiainantsika ankehitriny dia misy dokam-barotra hoe ndeha hamangy ireo tanàna masina, antapitapitrisany ariary no aloha, mba hijery any Betlehema, mba hijery an'izany Golgota, mba hijery. Ampitombo finoana ve ny famanginao fa hitromby ao Betlehema raha manao fivahiniana masina ianao? Hitombo finoana mihoatra nohony rehetra ve ianao? Ho an'ny Betlehema, tanànany Krismasy, Betlehema, misy indray mieritreritra sy efa nilozany toetrandro zao. Tsisy eritreretana an'izany intsony fa bypass zao mety rehefa Krismasy. Lozany toetrandro zany. Betlehema dia ohatrina ny saran-dalana makany. Ny enimagy aloha dia nandeha tongotra volana vitsivitsy izy vao tonga tao Betlehema. Zao Krismasy zao ry havana dia iantsonantsika ho an'ny Betlehema. Tsy andoha saran-dalana tapitrisany, fa iantsonantsika hihevitra ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Kristy teraka tao Betlehema, tranony mofo, hevero ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Na hevero ao amin'ny Kristy ny fahavelomanao, mba tsy ho velombelom-pona eto amin'izao tontolo izao ianao, fa hevitra ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Isan'andro, ary ndeha atao hoe rehefa hisakafo ianao dia tsarovo Betlehema, ilay fivelomanao, ilay Kristy antom-pahavelomanao. Sainy ny andavanandrom-piainanao, sainy miaraka amin'ny Kristy fa aza mivoaka sy miditra ny tokantranonao fotsiny, fa izay ny Betlehema, ilay fiainanao andavanandro. Hevero miaraka amin'ny Kristy ny fiainanao manokana. Aza manao hoe tsy hidiranao ry Kristy, tsy hidiranao ry Jesosy ny fiainako manokana. Izany no Krismasy ry havana. Nankany Betlehema ny magy hitady lay teraka ho mpanjakan'i Jiosy. Ianao tsy mila mankany intsony, fa ianao manaiky hanao ny fiainanao toy ny Betlehema, ateraka ny Kristy, miantoka ny fivelomanao isan'andro, miara-dalana aminao amin'ny andavanandrom-piainanao, ary mihevitra ny fiainanao manokana, tsisy akinafinafiny. Izany no Krismasy, Jesosy Kristy teraka tao Betlehema. Izay izy raha ny hevitry ny teny hoe Betlehema amin'ny Hebreo. Fa amin'ny Persianina kosa, izay nambara teo fa solotena ny firenena jentilisa, Betlehema dia tsy hoe trano mofo, fa trano ny nofo. M lasa N, trano ny nofo. Ao amin'ny filazantsara araka ny jaona, toko voalohany dia fantatsika tsara eo amin'ny 450 misy teny manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka niara-monina amintsika. Ilay hoe mofo teo moa zany dia eo amin'ny jaona toko 9, izao no mofonainy. Jesosy ihany zany. Teny tonga nofo. Betlehema amin'ny jentilisa dia tranony nofo. Jesosy Kristy tonga nofo miara-monina ao an-trano. Jesosy Kristy tao Betlehema, tamin'ny voalohany ao amin'ny Hebreo izy dia fiainana isan'andro, fa ato izy tonga nofo
dia famonjena tsy ho an'ny hebreo ihany, tsy ho antsika kristianina ihany, fa ho an'izao tontolo izao. Heviny tranony nofo. Raha makany amin'ilay vity kosa sika ry havana ny fanatitra izay atao, ny nofon'ny fanatitra dia dorana eo amin'ny altara, ilay nofo. Ary izany koa no eritreretintsika raha miresaka ny amin'ny Betlehema, trano nofo isika. I Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, dia nanaiko fanatitra naterina indray mandeha monja mba ho famonjena ho ahy sy ho anao. Trano ny nofo. Nanaiko i Jesosy hietry, hiara-monina mba hahatonga azy hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Aleo fisary an-tsaina ry havana no hoe olona ambony eo amin'ny tany sy ny fanjakana no tonga miantrano ao aminao. Tsy vahiny fa miteny hoe za hiara-monina aminareo. Angamba na tsy nifidy azy ianao, dia mba ho lasa ny eritreritra sy ho faly ihany hoe mandrosoa ary tompoko. Na hevery fotsiny hoe mpitondra fivavahana anankiray no tonga ho atokantramontsika ka miteny hoe za hiara-onina aminareo. Dia hoy ianao hoe eny mopera, tonga ianao dia matahotra hoe sao dia inona ary mopera. Na hoe ny pastera, mamangy fotsiny ary ny mpitandrina dia efa faly sika, faly vangin'ny mpitandrina. Fa maika moa fa ilay mpanjaka ny mpanjaka no tonga nofo hiara-monina amintsika. Raisy ho fifaliana izany ry havana. Ampiantranoy Jesosy Kristy mba ho Betlehema ny fonao, mba hitoeran'ny famonjena izay nentiny tetỳ amin'izao tontolo izao ny tokantranonao, mba ho tanàna ny fiadanana, ho tanàna anjakany ny famonjen'i Kristy, ny tanànanao, ny firenetsika. Tonga hiara-devina aminao a mahafanatitra naterina indray mandeha monja ho azy ho an'ny tompo i Kristy. Tonga iray petsapetsa aminao, teny miara-monina ho atokantranonao i Kristy. Tonga hifangaro aminao amin'ny zavatra rehetra, ankasoavana ankaratsiana i Kristy. Tonga anao ny tenany ho fanatitra hamonjy anao i Jesosy. Jesosy Kristy tao Betlehema, famonjena tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny kristianina fotsiny, fa ho an'izao tontolo izao. Ry havana malala, Betlehema tsarovy, fa mitondra hafatra lehibe ho antsika aty amin'izao taona 324 izao. Ny fiainanao andavanandro miaraka amin'ny Kristy, ny tsy ambaratelonao tsy miafina amin'ny Kristy, ny fiainanao mandrakizay dia efa tanteraka ao amin'ny Kristy. Betlehema tranony mofo, Jesosy fiainanao andavanandro. Betlehema tranony nofo, Jesosy famonjena ho mandrakizay ho anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka sika ry havana. Tompo, ny teny mivantana taminay tokoa ianao, mba hisaintsainanay sy hiheveranay ny fiainana ao aminao. Eny ny fahavelomanay ao aminao Jesosy Kristy, lay mofo ny fiainana. Mba hiainanay araka ny sitraponao. Ny teny taminay tokoa ianao, mba hisaintsaina ny fiainanay ao aminao Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo ka miara-monina aminay. Indrisy anifa, Tompo, tovariana amin'ny azakazaky ny fiainana izahay. Tsy mahatsiaro akory fa ay ny tena hivon'ny fiainanay sy ny fahavelomanay ary ny fivelomanay dia ao aminao Jesosy Kristy. Nefa miditra sy mivoaka ihany izahay eto amin'ity tranonao ity, eny eo anivon'ny tokantranonay koa, mba hitady izay hivelomanay sy antoka an'izay fahavelomanay.
tsaronay akory fa ianao no mofony fiainana, ianao no antoko ny fahavelomanay ko ankehitriny amin'ity krismasy ity. Hitalaonay ny indra fosy ny famelan-keloko avy aminao, mba hanavaozanao anay amin'ny alalan'ny fainanao masina, ka mba ho tonga mendrika ny famanginao zahay, mba indrindraindrindra koa hanavaozanay ny fanoloran-tenanay ho anao Jesoa Kristy, ilay nanetry tena hamonjy anay. Aoka hahakasika anay any ny fanahinao, ka hatsapanay ny famonjena sy ny famelan-keloka hatolotra ao anay. Indrisy olo mahantra tokoa izahay, tsy mendrika akory Tompo, na dia ny antso ianona ny anaranao azy. Koa hitalaonay ny anadiovana anay amin'ny ranao Jesoa, ny amelana ny elokay eto anatrehanao. Ka izao krismasy zao dia ho krismasy ho fampihavanana anay tokoa aminao Andriamanitra, ary indrindra ho fampihavanana anay aminay samy olona, fa notorena sy nazavaina ny teninao. Tena ampifandraisinao ny firenena izay nofidianao manokana sy ny firenena jentilisa, fa tsy tianao hisy ho very ny olona rehetra, fa samy tianao tokoa mba ho tonga amin'ny fibebana sy ny amin'ny famonjena. Izany Tompo no mahatonga anay manatona anao ankehitriny, koa avaozy ho tafatoetra ao aminao zahay, le antoko ny fivelomanay sy ny fahavelomanay. Tononay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay izany vavaka izany. Amen. Mitsangana ry havana, handray ny tendry soa mahafaly, hanambarany Tompo ny famelan-keloka ho antsika. Hoy Jesoa, sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovany tany. Sambatra ny nona sy mangetahetany fahamarinana, fa izy no ovokisana. Sambatra ny miantra, fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ambara ry havana ny amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika, fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina midera azy. Amen. Sambatra ny olona izany, voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izany, Jesaine Jehova eloka,
Ny olona voaveleloko ariavana dia say manambarany finoana tren'Andriamanitra sy ny fiangonana ko andeha isika hanambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika laharana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalora nanapaky Ponty Pilato nohomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any miaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Aoka hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray mpahary sy mpiavitra ny mpanavitra anay tia dia tia anay tokoa ianao ka nanome anay an' Jesosy Kristy zanakao hamonjy anay ary misaotra fa noho ny aminy dia tonga zanakao tokoa izahay ary ianao no rainay ka miahy mamelona mikarakara anay izany indrindra ankehitriny no mahatonga anay amin'ity fotoana ity hitanily eto am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao mba hitondra eto anatrehanao ny etaetam-ponay sy ny fanarinay amin'izao Krismasy izao tsy hijanona fahatserovana fotsiny izao Krismasy izao fa tena Krismasy tokoa hitondra fiavozam-panahy fanavozam-panoratena hieveranay manokana ny amin'ny fiainanay ao aminao Andriamanitra satria fantatray fa ianao Andriamanitra dia mihevitra mandrakariva tsy tapaka ny amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra indrindra ny amin'izany fa te hitondra eto anatrehanao izahay ny etaetam-ponay ny sentim-ponay ny fanarinay Andriamanitra mivavaka izahay ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy rehetra mandritra izao Krismasy izao mba ampiaino fifaliana ampiaino fahasambarana Tompo aoka ho tsapany tsirairay avy any ny famanginao Andriamanitra lay mamangy izao tontolo izao ka hatsapany malagasy rehetra fa Andriamanitra mpamonjy tokoa ianao Andriamanitra miahany malagasy rehetra ianao na dia fotoana hanatonony izay rehetra mety olo ampiainany ihany azy nefa koa irinay indrindra mba ho fotoana hisandratan'ny fanantenana vaovao ao aminao noho ny amin'i Jesosy Kristy mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao dia ny Fjkm Tompo mba ho fiangonana ho fanasina sy ho fahazavana tokoa ho fanolovan'ny fahamarinana eto anivon'ny firenenay ka ho tohananao sy ampahirezinao any
ireo mpanomponao dia ny mpitandrina rehetra ao anatin'izany fiangonana izany izay nantsonao sy ny fidinao ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra ka ho fenoana ny fanahy ny fahasahiana fanahy ny fahazavana avy aminao ary ho arovanao manokany amin'ny loza sy ny ratsy rehetra ho anoloan'ny asanao Andriamanitra. Manomboka any amin'ny birao mpiandraikitra foibe izay tarihan'ny mpitandrina Dr. Irako Andriamasoamy sy ireo mpiandraikitra foibe ireo filohan'ny synodam-paritany ary ireo mpitandrina mitondra fitandremana sy manao asan'ny evanjelistra melipatrana manerana ny nosy sy manerana izao tontolo izao. Apetraka mandrakariva eo am-pelatananao reny mba ho tsimbeninao manokana ka asehonao azy fa miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka izahay Tompo ho an'ity fitandremana ity. Hitanao ireo asa miandry tetika asa samihafa izay napetraka mba hijoroanao vavolombelonao Jesosy Kristy sy hitoriana ny filazantsara Tompo, mampaherezanao ny tompona andraikitra isan-tsokadiny izay nofidinao sy nantsonao hisano izany andraikitra izany. Ary indrindra entina eto anatrehanao ny amin'ireo tompona andraikitry ny fanavaozana ny fifidianana indray ireo tompona andraikitra eto anivon'ny fitandreman'ity sy manerana ny sany Fjkm mba hahafahany manatontosa sy manatanteraka izany andraikitra masina izany. Ary ianao Andriamanitra no hanomana olona araka ny kinasanao ho an'ity fitandremana ity ho mpiara-miasa aminao indray eno ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrinao koa ka hatanteraka ny asa izay efa niantsonao sy ny fitenanao azy. Tafihoery sy fahasalamana ny mpanomponao anatin'izany komity izany. Tompo, ankehitriny koa dia mivavaka izahay ho anay tsirairay avy. Ao reo manana olana amin'ny antom-pivelomana. Tompo, fangio ny tsirairay avy, havaozy ny fanorantenany ary raiso Tompo izay rehetra miankim-po sy manankina ny fiainany manontolo aminao ka mba heno hivavaka izy izay mitaraina aminao ho andro amanalina na iza tonga eto amin'ity toerana ity ka hatsapany fa Andriamanitra mamangy ianao, Andriamanitra anton'ny fahavelomany sy ny fivelomany tao amin'i Jesosy Kristy. Izany no hitahitanay ka na inona mety olam-piainana mamatotra tsy hiovo amin'izany olan'izany ny fiainanay kristianina fa hiovo aminao Jesosy Kristy lay fahavelomana mitondra aina sy fotom-pivelomana ho anay tsirairay avy. Ianao no hamany olana tsirairay. Izany no fanirianay Tompo satria fantatray fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao na dia fanahy aza nefa tonga olona toa anay koa. Andriamanitra mivavaka izahay ho an'ireo lazon'ny aretina amin'izao Krismasy izao ka tsy afaka akory ny mety tonga eto amin'ity tranonao ity ka mankalaza anao Andriamanitra miaraka aminay. Naiza toerana misy azy Tompo mba raiso an-tanana ka sio ka aoka ho sitrana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay mangatana izany fanasitranana izany. Izy no voasoratra fa nitondra ny aretina eto amin'ny azo fijaliana ary nidiakapoka tamin'ny hasitranana anay. Koa aoka re Andriamanitra mba hanana anjara fahasitranana avy amin'izany midiakapoka izany ny mpanomponao sy ny zanakao rehetra eto amin'ity fitandremana ity naiza toerana misy azy. Mivavaka izahay indrisy mifaly tokoa izahay mankalaza anao ny amin'ny fahatserovana amin'izao Krismasy izao kanefa ao ireo avanay sy namanay tapakay sarakolonay rery namoy avatiana
hanika malahelo ny fo, mitanondrika ny loha, mirotsaka ny ranomaso. Tompo, vangio amin'ny fahasoavanao reny, amin'ny alalan'ny fanahinao, dia ny fanahin'ny fampahirezana sy ny fanahin'ny fampiononana. Izany no angatahanay mba nasitrana ny fery anaty ka hatsapan'ny fifalin'ny Krismasy. Fa na eo aza ny fisarana manaina tokoa, izay mafy aminay zanak'olombelona, dia hatsapa sy hatsiaro reny havanay reny. Fa Andriamanitra mitondra fanavaozana sy famelombelomana ny fanahin'ny mpino tokoa ianao. Izany no tonom-bavaka Andriamanitra. Tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay fanampianatra anay mivavaka manao hoe: Renay izay any an-danitra, ho amasinina eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, hatao eny sitraponao ity an-tany tahaka eny an-danitra. Omeo anay io ny anina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mitaky anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavana aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.